dia ankafaliana mandrakariva no ifampiarabana amintsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana izay hoentiny ny departemanta ny fahasalamana sy ny fahalalana olona izao indray eto anivony fédération Madagasikara afovoany ny fiangonana adventiste mitandrina ny andro fahafito. Mbola mitohy hatrany ny famelabelarana ny afatra ny taridalana mahakasika n'ilay lalàna valo ambinifolo izy ary resahantsika tsy ahivona eto fa tao anatin'ilay atao hoe teny hoe celebrations ka ny lohahevitra izay hoentina ho antsika androany dia mahakasika ny atao hoe fahalalana olona ao anatin'ny fandaharana efatra eo zany no hijerevantsika azy ka ny fizarana voalohany zany no hoentina antsika androany ny mahakasika an'izay hoe fahalalana olona izay. Ny fahalalana olona moa dia tsy inona fa azo lazaina hoe tempolony fahadiovantsika izy io. Misy tantarana ray mpianakaviana anankiray izay hoentina amintsika eto. Izy ny anaran'izy ity dia atao hoe Jo. Ka ity ray mpianakaviana ity dia very asa indray. Ny vokatr'izany dia tafalatsaka tao anatin'ny toe-javatra sarotra isy ny ankonana ary dia tena nijaly tokoa satria tsy vitan'izany fa ny zanaky izy ireo rola ao anatin'ny anankitelo zany dia tafalatsaka ihany koa tao anatin'ny fisotrotoka lalina dia lalina tokoa. Tsy vitan'izany ihany koa nefa ny fa narary ity ray mpianakaviana ity nisy fahavoazana teo amin'ny fahasalamany ary tratrany dia atao hoe homamiada ny lalandrivotra izy. Izany fahavoazana zany dia tsy nandrisika azy akory hijanona tsy hisotro toka zava-pisotro misy alcool sy ny fifohana sigara. Izao nefa nolazain'ity ray mpianakaviana ity afaka mifehy ny sigara sy ny toka ary tsy patron izy ireo velively akory mampalahelo. Ny tantara mampalahelo ity ray mpianakaviana ity nefa dia manam-pirofo ny mifanohitra amin'izany. Azo tikatsaina fa nifara tamin'ny fahafatesana izany ary tena nandevoziny ny zava-pisotro misy alcool sy ny fifohana sigara ity ray mpianakaviana ity. Ny dictionnaire anankiray mitondra ny anarana hoe Webster's Dictionary dia milaza toy izao mamaritra ny atao hoe fahalalana olona. Dia izany dia hoe fanehoana amin'ny antonony ny fihetsika ny fisainana na ny fihetsem-po ary ny fisotroana amin'ny antonony na fifadiana misy ny zava-pisotro mamamo. Ahoana kosa izy ny famaritana tena marim-pototra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia izao ny fahalalana olona dia midika fa tokony mifady na fifadiana tanteraka ny zavatra mety manimba rehetra ary mampiasa amin'ny antonony izay zavatra rehetra mahasoa sy mahasalama. Arak'izany ara zany ny fahalalana olona dia midika hoe fifadiana izay ratsy ary fampiasana amin'ny antonony izay zavatra mahasoa sy mahatsara ny fahasalamantsika sy vatantsika olombelona. Hojerentsika ao anatin'ireo fizarana vitsivitsy ireo zany dia koa ny mahakasika n'ity zava-pisotro mamamo ity izay misy alcool. Ny zava-pisotro misy alcool moa dia ekeny lalàna kanefa dia mahatonga fiakinan-doha izy io ary noho izany dia tokony ho faditsika tanteraka izy io. Voatombana fa mihoatra ny 5,000 isan-jato ireo olona izay misotro zava-pisotro misy alcool no lasa manana olana amin'ny zava-pisotro ity misy alcool ity ary tsy vitan'izany fa lasa tena ilay tao fitenena amin'ny teny vahiny hoe alcoolika mihitsy azy. Dia toy izay indray aloha ny tapany fizarana voalohany mahakasika n'ity fahalalana olona ity ary voakasika anatin'izay ampahany kely mahakasika ny zava-pisotro misy alcool dia mirary fitahiana ho antsika rehetra indray amin'ity tontolo sabata ity ao manaraka indray.